Zay mahafony fotoanany dia mahafony ampahany fiainana. Ireo mpilatsaka sitrapo ireo dia miala ny confort, zany hoe ny fiainana tena mirindra dia mirindra avy any amin'ny toerany avy any amin'ny fianakaviany any anompona ny Madagasikara. Mandritra an'izay roa taona zay izy mianatra ny fomba mampanao malagasy, mampianatra ny malagasy ary manoro ihany koa ny fianakaviana izay mandray azy ny fombafomba amerikana. Ary zao hitanareo zao efa 5 taona zay ny fomba volontaire du corps de la paix de Madagascar. Mbola tena miroborobo zany ny asan'izy ireo nefa navita an'izay cycle roa taona zay dia mbola miverina fanondrona. Araka ny fantansika dia efa misy sehatra anankitelo le corps de la paix amin'izao fotoana. Misy min'ilay fambolena, ny fahasalamana sy ny fianarana. Araka ny teneniko tsy miditra ny resaka politika zahay fa manantena sy mivavaka ho amin'ny filaminana eto Madagasikara. Zany hoe raha salama izy miampy sakafo dia mianatra tsara, zay ilay zavatra anankitelo lehibe andrasantsika tokony ho isy amin'ny vahoaka rehetrarehetra eto Madagasikara eran-tany.